maro moa no milaza maro no miteny am'izao fotoana zao hoe iny le président mahatra président mahatra iny satria zaho moako zany araky fahafantaran'olo anakah hoe rehefa lany filoham-pirenena za de halavitry mahatra de ataon'olo président mahatra am'zay le zao tsy mampanino anakah zany fa na jesosy kristy nataon'olo hoe jésus de nazareta jesosy kristy avy any nazareta zany hoe jesosy avy any nazarena avy any amin'ny tany mahatra zay nge le nazarena mahatra be reny zay le hoe avy any nazareta hoe natao an'izany koa zany zao am'izao fotoana iny le filohan'ny mahatra président mahatra eka tsy mampanino anakah zany satria izaho manokana de hanafaka ny mahatra hamonjy ny mahatra ary zay ny tena tanjoko hanafaka ny mahatra zay ny nahatonga zao nirotsaka filoham-pirenena satria za koa mba mahatra taloha mahatra zany zao tenako zao mijaly ane zao io e mahatra zao tena nangataka mihitsy ny fiainako taloha tena mpangataka agnarabe 4 minutes fa izay mihitsy natonga zao hoe nanao voaly tamin'Andriamanitra hoe raha zaho afaka avotsy ndray androany hamonjy ireo namako roa ka izay zany mahatonga za mampanantena nareo mahatra rehetra nareo namako zany rehefa lany filoham-pirenena aho ho avotako nareo tsy misy mahatra intsony eto Madagasikara manomboka tsy misy olo atao tsisy azo lena intsony tsy misy olo ampapirina intsony tsisy olo azo gesaina tsisy olo ampijalijalena intsony hitako nefa mahatra reny jiaby le tavenam-ponja reo ny olo migadragadra anaty fonja reny mahatra reny jiaby fa rehefa lany filoham-pirenena zao miala jiaby reo anaty fonja reo mivoaka tao aby reo tsy misy olo gadraina intsony rehefa lany filoham-pirenena tsy misy olo migadra regny mararary any hôpitaly regny le marary any hôpitaly sisa tavela mahatra regny regny rehefa lany filoham-pirenena sitrana jiaby regny zaho miatoko ny fagnafodiny regny atofako sitraniko maimaim-poana regny ampianako tao zany hoe regny le mangatangataka le mijalijaly aby reny izaho no hagnavitra any reny hamonjy any regny rehefa lany filoham-pirenena ka izay mahatonga zaho miteny aminareo zany hoe tsy problema zany na datanareo président ny mahatra satria hanavitsy ny mahatsy hamonjy ny mahatra zay mihitsy ny taringetrako zay nanoran'Andriamanitra hanavitsy ireo mahatra reo zao hamonjy an'ireo mahatra reo hanafaka ny mahatra reo zany tena tanjoko ka zaho de magnentana anareo mahatra rehetra fidionareo filoham-pirenena zao rehefa lany zao ho avitsy nareo tena milaza aminareo fa zaho hiantoky ny fiainanareo tena nanganako tanana eto anaty trano Jehovahandriamanitra fa vola hiantoko ny sakafonareo aho hiantoko ny haninareo hiantoko ny laokanareo hiantoko ny varinareo ary vona amin'ny fitaovana ho anareo resaka bisikaleta moto tomobily sy ny karazany tranovato sisa fona ampiadana anareo maimaim-poana rehefa lany filoham-pirenena ampiadaniko nareo ataoko mihitsy hatonga anareo lasa mpanjaka kely zay nge mahatonga zao hoe tena hampiadana anareo mahatsa mihitsy ny tena tanjoko ka zay mahatonga zao hoe fidio filoham-pirenena fa rehefa lany filoham-pirenena ho afaka Madagasikara ka de zay mahatonga zao miteny aminareo zany hoe tsy mampanino anakah na de teny amin'zareo zao hoe président ny mahatra tsika jesosy kristy avy any nazareta tsy manino zany atandraza mpanjaka ny mahatra tsy problème filohan'ny mahatra tsy problème tsy mampanino atsika zany satria hanavitsy anareo hamonjy anareo ho afaka ny mahatra rehefa lany filoham-pirenena voavonjy ny mahatra rehefa lany filoham-pirenena sotranao nagnaraka zay fandaharana zay hatrany fary makasiky